miakatra trano izay efa tonga eto amin'ny ministeran'ny Aloha fotsiny nanosika eva misy fanegata faraka fotsiny dia zay manosika va Mem cakele sahabat. Boleh tanya nah. Sekarang kasih menaruhan. Sahabat deh. Biar nang kata kapus na dewe. Jonathan Betsen na rewa sa kanton. Magata ka yan. Parta. Snarakas yan manakan na. Snarakas yan manakan na. Lepas nak siapa? O meu nada, você não passava?
Grenade!
Solo fui un dicho que está Nyata na nga. Kasi siya sa pala. Raha ora tantena be volona arovana io. Satria manana fiba kely izy. Mety fe zany baba. Sady lasa fahavalo-bahoaka nareo fa mety ela tsara. Tena mitena fa raha mipoaka io. Manjary ho sahirana zany iaro anareo ara. Tadidinareo tamin'ny 76 député. Za ty zao tamin'ny commune sy colonel Rafosalama. Aiza premier adjoint. Zay miaro anareo gendarme. Gendarme sy police tao. Antany ny afficheny. Zay mirara nanavitra anareo tao. Fa fa totoana tao vahoaka totokena tao elaisana. Miaratsina fa manao ela zanaka de zany. Sady sao ragaty raha reto samy malagasy reto mifamory ragaty. Raha malagasy ragaty ao anatinareo dia ahoana. Tsy maintsy miray amin'ireo presidente jerevy ny carrière-nareo. Jerevy nareo ny carrière-nareo. Mampalahelo nareo satria voatery eto. Zay dia olona fidimbahoaka zalahy. Dia olona mivaikana fa démissionne. Efa démissionne ny arovanareo.
Takiwa fatena na fiaramonina isan'ireo. Matona reo a Satria mitokana napetraka amin'ny toerana io mitokana rera dia satria reo manam-pievera taky io zay tempo zay. fa aza ataon'olona fitaovana amin'ny tsirariny. Aza manaiky ataon'olona fitaovana anivazimba vahoaka izay tokony arovana reo. Tokony hitodika miaraka mitodika antsika. Kanareo tsy tokony anfanehitra aminay ohatr'izao. Hitanareo daholo tsy tetezana reny. Ka anontaniako izao ny tanàna nahatongavanareo inona vita ny fitondrana tany. Inona vita ny fitondrana ty lalana simba. Ohatralahy le vahoaka arovany. Zay fotsiny tsotra be. Arovany le vahoaka na mafy le ainatsika. Vahoaka tokony araka hitodika tsika zao. Tokony araka hiaro ny tombotsoa vahoaka sy ny tombotsoa firenena. Fa tsy mitondra manitsakitsaka lalàna ny tokony arovanareo. Asa poka tsolo io magnety zay. Tiene la casa. Tsara le presidensa dikan'ny polisy dia nareo fanavarana nataony. Aza manao fietsika politika nareo polisy no resaka teo. Tsy miteny aminareo hoe polisy tsy mampiasa lacrymogène. Fa maninona zandary foana mampiasa marina nareo milidany moraiky voky fa moramora ihany zanaha. Miodina vetivety io Fatava izy ny tokony arovany. Lalàna ny tokony arovany. Vahoaka ny tokony arovany. Amin'izao zava-misy zao a dia mijoreto ny tenako. Rakotoary Sofaniry Alban misy olo tena ny candidat Brunner Zavotsenrofa izay efa miazakazaka miverina fa avy anikongo izy namonjy an'ilay festival hoe Soriba. Misy olo tena azy eto nitako ankehitriny manamafy an'izao hetsika fitakiana ny hoe tsy ekena ny candidat nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Averiko indray mandeha tsy ekena ny candidat nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Hitantsika ny zava-nisy androany ka dia izay ny teniko tompoko misy olo tena ny candidat Brunner Zavotsenrofa. Tsy ekena ny candidat manary ny maha-malagasy azy. Misaotra indrindra tompoko. Fitakiana nataonay androany voalohany dia izay hoe tsy ekena ny candidat efa tsy malagasy intsony. Ny faharoa tsy atokisana intsony ny fitsarana avo momba lalam-panorenana.
Ny fahatelo tsy atokisana intsony ny vomiera maleo tena mikarakara ny fifidianana. Ary ny fahaefatra farany tsy atokisana intsony ny gouvernemanta fiaraha-mitatana. Mangataka izahay mba hanavao an'ireo rafitra efatra ireo fa izay ny tsekenay tompo. Efa tapitra ny lalana ara-dalàna sy ara-drariny rehetra. Zao zavatra zao kanefa dia ety an-dalambe izay no afaka miteny satria efa hafanenina tanteraka tamin'ireo dingana rehetrarehetra ireo tompo. Tsy hemitra mihitsy zany nareo fa hiamaky an'ity barrage foana dia tsy matahotra ve nareo? Tsy matahotra izay satria aminay dia ny malagasy aloha hiaro ny taniny. Hiaro ny tany ho an'ny malagasy. Okizay ny fanjakazakan'ny malagasy efa nanarany zoom-pirenena maha-malagasy azy. Dia ahoana ny conseil nareo raha misy olona maratra na maty na ohatr'izany? Tsy anjaranay raha misy maty eo satria ny anay fitakiana milamina fa tsy anjaranay fa anjaran'ireo orin'ireo. Anjaran'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy fifidianana ihany ny vahaolana. Izay tsy manakana ny isian'ny fifidianana fa mba alamina aloha ireo teboka anankiefatra ny lazainay teo tompo. Sotra tompo. Tena takinay tao anatin'ilay izy tokoa dia hoe efa hafanenina tamin'ny dingana rehetra, efa niresaka tamin'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana, efa niresaka tamin'ny CENI, efa niresaka tamin'ny FFKM, efa niresaka tamin'ny société civile, efa niresaka tamin'ireo mpiara-monina avy any ivelany, ny PNUD, ny Nations Unies, ny Union Européenne sy ny sisa. Tapitra ny lala rehetra ankehitriny ka izay no mahatonga hoe aleo midina an-dalambe mitaky ny teboka anankiefatra. Tsy atokisana intsony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy atokisana intsony ny vomiera maleo tena mikarakara ny fifidianana. Tsy atokisana intsony ihany koa ny gouvernemanta fiaraha-mitatana. Ka izay tompoka no antony angatahanay hoe aleo aloha alamina ireo sehatra, ireo rafitra mikarakara rehetra ireo izay vao hirosotsika ny fifidianana. Averiko kely amintsika ilay tantara dia izao. Ny andro tamin'ny ora farany sy ny segondra farany ilay candidat tsy malagasy intsony no nametraka ny taratasy firotsahako fidiny. Fantatsika tsara ihany koa fa efa andro farany sy segondra farany, andro anankiray, iray andro mialohan'ny fisarihana natao teny amin'ny CENI an'ilay tirage au sort no nanda tsy andrainy andraikiny ny filohan'ny antenimeran-doolona. Raha ohatra ka tsy nakany amin'ny CENI ireo candidat ireo nanao tirage au sort dia karazany tsy fahavononana ihany, ka tsy maintsy natao ilay tirage au sort fa nivoizin'ilay candidat tsy malagasy mantsy ankehitriny dia hoe ianareo matoa nanao tirage au sort dia fa nanaikinareo an'ilay fifidianana. Kanefa tao anatin'ny fotoana fohy no nandavan'ny filohan'ny Sénat ny andraikiny ary nahagaga sy nahatalanjona nananganana ilay gouvernemanta fiara-mitatana. Izay zavatra izay tokony tsy hanekenay azy hoe tao anatin'ny fotoana fohy dia tsy nanatsafidy izay fa tsy maintsy nanao an'ilay tirage au sort.